Aty amin'ny fotoana farany roa andro tsy hahatonga ny dinika faharoa vao tapa-kevitra ny fitondram-panjakana namoaka ny lisitra ireo mpikambana mandrafitra ny delegaciona malagasy raha toa ka efa ela noho ny andrasany vahoaka izany. Misy valo izy ireo raha toa ka enina ny isany tamin'ny delegaciona teo aloha. Ahitana ny ministra ny raharaham-bahiny Rasata Rafarahavavitafika mitarika izany, ny ministra ny Jony sy ny toe-karena manga Matany Tsimanao Raty Pobert, Rakoton'ny Razafy Lalatina Henriette, Lolona amin'ny antenimiran'olona Dr Tendrazana Arvelo Jacoba Oliva, Masoivony Madagasikara eo anivon'ny fikambanan'ny firenena mikambana ny Genève, Andriama Oldina, sekretera jeneral ny fiadidinan'ny Repoblika Lefitra, Rabe Mananjara Arfera Eliza, talie jeneral ny fiarah-miasa iraisam-pirenena eo anivon'ny ministeran'ny raharaham-bahiny, Ranarjaona Erlistine, talie jeneral ny fikarohana siantifika eo anivon'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika, ny vice-amiral Naraneve CN Antoine de Padoue, mpanolotsaina eo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana Lovenjafy, ny roa tamin'ireo delegaciona teo aloha no voatazana anatrika ity dinika faharoa amin'ny fahatelopolo jona ny Frantsay ity, dia ny Dr Tendrazana Arvelo Jacoba Oliva, Masoivony Madagasikara eo anivon'ny fikambanan'ny firenena mikambana ny Genève, izay tsy mbola nitazona io andraikitrio ny tenany tamin'izany, sy ny vice-amiral Naraneve CN Antoine de Padoue, mpanolotsaina eo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana Lovenjafy, fa sekretera jeneral ny ministeran'ny fiarovam-pirenena izy tamin'izany. Ny enina ambiny no mpikambana vaovao. Raha atao indray mijery ireo anarana mandrafitra ny delegaciona malagasy ireo, tsy ahitana kolafikery avy amin'ny fanoherana na solombavam-bahoaka na hery-velona hafahafa tsy ireo olona anatin'ny fitondrana ihany, tsy olom-baovao ihany koa izy ireo, fa efa sika fantatry ny mpanara-baovao ny momba azy ireo, manjaka ny ankehitrano an-trano fa tsy nisy ny fisokafana ho an'ny manam-pahaizana malagasy rehetra. Misy amin'izy ireo olona efa tsy naompy tamin'ny andraikitra nampanaovina azy no mbola io nomena toerana io indray. Malona ity fitakina ny nosy malagasy ity, nanao ansoavy ny fikambanan'ny firaisamon'ny pirenena androany fa ny Madagasikara ireo nosy malagasy, ka ny famerenana ny Madagasikara nosy malagasy ihany no takina sy mila hijoroany fanjakana malagasy. Fa verina ry amin'le ranomasina reto le Sri Lanka reto zao na de kely sy tsotsotra ara ny fiarovana ny fari-dranomasintsika io mampiseho io fa tsy misy ohatran'ny hoe ny tena zay tompony masy mandidy amin'ilay izy no afaka miaro indrindra ny fari-dranomasina ao, ny fahadiovan'io, ny tontolo an-dranomasina ao, ny arena rehetra ao ambaniny ao, iny zao mampiseho an'izay. Ka za ohatra nahita ihany hoe nampanaoviny foana moa tsika ary mahatahotra mihitsy amin'ny telopolo juin ty amin'le eona momba n'le nositsika reto. Iny zao dia dokadokafan'ny Macron le niteny hoe niteny momba ny ranomasina, ny fari-dranomasina, ny fari-dranomasina ao ary amin'le Îles Éparses lazay ny vazaha fa anazy ary ireo vazaha ireo efa tamin'ny 7 sa 10 nefa nandray fanapahan-kevitra tao amin'ny antenimiera hoe ao fa dia manao tsy mbola fitrandrahana aloha, manao fikarohana exploration harena ambanin'ny tany, pétrole indrindrindrindra sy gazy eo amin'ireo nositsika ireo. Efa nisy an'izay tamin'ny antenimera frantsay dia taty aoriana ary tiany ataoko hoe tena voan'ny Macron raha ireny ny kabary ataon'ny filohan'ny repoblika atsika. Taty aoriana nanao paika mitovy amin'le nataon'ny Britanika tatsy amin'ny Sagosy ny frantsay hoe reto atao amin'ity nosy ity glorieuse indrindrindrindra dia tsy okitiana mihitsy fa atao valan-javaboary, atao arovana, iarovana ny biodiversité moa filazany azy sy ny fikarohana ara-tsiansy sy ny sisa. Zany koa ngeny nanaovan'ny Britanika nio tao amin'ny Sagosy io indrindra de Gaulle Garcia hoe tsy kitihana io tsy anin'izany Mauritiana ndrikana izy aloha ny tompony zay vao mandeha zany rehetrarehetra zany hoe ataontsika inona io. Ny atsika zao le filohantsika tonga de miditra any amin'le hoe de ny fiarovana ny ranomasina hadio sy masina soa akoatran'le hoe fiarovana ny fandrobana ny an-dranomasina moa zany. Io zany everiko fa tsy de zay loatra no kabary mety raha ny sitrapon'ny frantsay de eo tsika mody hoe valan-javaboary ty de hoe ao zany malagasy de miara-tatanina aminy. Tsy tokony mbola misy resaka an'izany mihitsy fa tokony resaka fotsiny zao hoe ahoana ny anakisahana
ny frantsay tao ahoana ny idirany malagasy amin'ny mahatompony maso mandidy azy am'ireo aloha lasany amin'ny adiadina kolasy lasa diversion manko zay izy satria diversion le izy miresaka diversion anao de miresaka zany fa itsan-dany koa nge ny mpanao politika izy tokony ametraka na hoe amerina amin'ny fotodra raha eto ohatrany lasa tafiditra ao anatin'le asa hoe piège na jeu any satria lasa ohatrany hoe tsy tena hoe fahanginana hafahafa nefa hoe tafiditra anatin'ny jeu an'le am'le fitondrana ve le izao ifampitsara eto tsika mety ho jeu ny fitondrana mety mbola verina ihany le tenin-drareo manampahaizana mpanao projet mampiaty tsy latsakapo tsy ao ampanahin'ny akamaroantsika na mpanao politika indrindraindrindra ny am'ireo nosy ireo fa nahita n'iny aloha anaovana kapobatana amin'ny le mpitondra amin'ny Andry Rajoelina indrindraindrindra de iny ny lakasiriny eo fa ny hoe ahoana ary fa 17 andro ange sisy zao arinan'ny androany ataoko teny vazaha mihitsy hoe jour J moins 17 androany le ionana indray momba an'ireo nosy ireo any Frantsa mbola tsy maheno mpanao politika mbola tsy maheno olom-pirenena milaza hoe zao no loza mahafaty tokony fadina momba an'io resak'io zao inona ny tenen'ny Macron de voatery mamina vina fotsiny ohatrany ny atsoriky fa za tonga eto de mamina vina satria tsy mahalala ninina fahatetinalina zany hoe reo le tamin'nisy any zany fa nyoekevitra vitsivitsy ny tranga tamin'nanodidina ny ataontsika hoe fitsidihana ara-panjakana nataon'ny filoha frantsay te tamin'ny 7 aprily iny de teo moa zany misy trindrarambahiny andaniny miresaka ny ary andaniny miresaka tsy mifanandrify akory tsy mifanandrify le resaka de eo zany mampitonga liayay am'izao fotoana zao efatra amby 7 le nitenena ny tany Paris hoe amin'ny 2 jiona azontsika le nosy no maraina hafa ny tenen'ny président ny arifa hafa ny tenen'ny ministre ny raharambahiny tam'izany ohatran'izany zay tsy hitanao olona efa milavolefina ve reto ny nahita gazety tsy gazety fa tany amin'ny tambazotra-pirenena zao tena enjana be mihitsy ny ilazany azy hoe mamadika firenena ve na hoana ny tsy avoaka eto amin'ny piray firenena mba ho latsaka posy latsaka anatin'ny piray firenena zay lalana tena hoentitsika ho masy mandidy am'ireo za teto avanteny farafakely no lazainao izao ny anaran'ireo nosy ireo ity mifandray amin'ny régionni Diana ity mifandray aty amin'ny Boina ity mifandray aty amin'ny Atsimandrefana na hoe ataoko région manokan'ireo any andreko olona hoe na tokony olona ho tompona andraikitra amin'ny am'ireo sisa zany azonao atao mamasy mandidy anao zany efa anao reo ninina na symbole fotsiny arange tsy mahita anao na izany ary raha manao an'izay nge anao matoki anareo fa misy mihetsika any frantsana de mba hita eo mifaleny fa izao tsika miteny zao tsy rembitsika tsy reka lalao ny fitenenana iverina kely am'le resaka sehatry ny angovo teo satria isany manahirana ny olona moa zany satria ataorina le votovorona omaly zao de ny faritra apasapito sy manodidiny ery misy hetsika reny moa zany ohatrany hoe sporadika koa le izy de lasa ohatrany hoe efa tsy mahataitra tsony angamba le fitondram-panjakana fa ao ambadika le izy ampifandrasikana zavatra mitrangy amin'ny sehatra resam-pirenena maty satria zany rehefa miresaka le 500 mégawatt zany am'le hoe mille be machine be tonga io moa zany tsy tena misy fanazavana amin'ny tsipiriny ohatra iny na ny volana totona tao taon'ny fanjakana zany no mividy an'le izy ny fanjakana zany misy vola ihany eo ambadika eo fa mety ahoana nita tanana liza rapide sy ny sisa sy mety hitovy am'le téléphérique ihany hoe fanjakana aloha mindrana vola de aveo de tsy miakana hitatana lizy fa ataoko anaty fonosana iny fa ny tiana tenenina hoe
miankana betsaka amin'ny termika aloha zany tsika amin'ny lafiny ataontsika hoe angofy nefa raha mijery any zavatra mitranga misetra resam-pirenena zao manoloana an'ity daroka ataontsika hoe bomba moa zany ataoko amin'ny akapobeany izy nahazo ataony Israely amin'ny Iran dia natinana stilo tsy maintsy isy fiantraikany io amin'ny vidin'ny solika eo amin'ny sehatry resam-pirenena zany rehetrarehetra zany dia eo zany zao no mety amin'ny fitaitainana indray no apetraky lizy hoe anonga makaiza inona no fiantraikana zany rehetrarehetra zany amin'ny fandehan'ny lafin'ny fiariana eto satria tsika miteny io zao dia efa miteny zao ohatra ny any amin'ny mpivarotra hoe niakatra amin'ny vidin'ny lafarinina raha 700 ny kalaoto rehefa tafiakatra 700 izy amin'izao fotoana zao ny any amin'ny sehatry ny vary hoe ratsy ny tao-pamokarana tamin'ity satria tsy ampy ny orina dia ohatra ny efa ambana daholo zany depera zao za aloha tsy de tiako loatra tokony horesahana lizy fa tsy de tiako loatra ny mivoy tafa ohatra n'le hoe miady ndraiky hoe Iran sy Israel dia napoka ny Israel ny any Iran zao ny antony ny mpitondra eto amintsika ary na mpanao politika eto amintsika raha tafiditra amin'izay fandrika izay indraindray ny mpitondra eto amintsika dia mitady anton-javatra ny velany foana dia afatratra amin'iny daholo indray aloha izay tsy mety mandritra ny volana maromaro marina fa isy fetraikany izy fa ny mba tiana hoeno amin'ilay mpitondra ohatra ny tamin'ny Covid ihany ny tiana mba hoeno amin'ilay mpitondra dia hoe inona ny fomba hamahantsika an'izay zay fandrika zay olan'izay samy etontsika fa ny firenena rehetra samy mijery ny fomba amahany an'izay amany an'izay zavatra midona ny Iran zay samy mijery fa tsy be taraina fotsiny marina ho averiko ihany tsy maintsy resaka ihany tsika hoe no toy izao sy ny toy izao ny fitantanam-bolam-pirenena tamin'ity ny vidin'ny angofo tamin'ity ny zavatra noheverina anaovana ny jirama dia nisy fiatraikan'le tary Iran fa tena voafetra zay fiatraikan'izay hoe tia ny tombo ny vidin'ity satria tia nafarana tany amin'iny faritra iny ka manahirana ny tena manahirana Nathalie mako miresaka an'izany ianao nge dia hoe tadidiko tsara tamin'ny atsoka hoe taona 2 mahery teo zany nisy fitokanana orinasa teto Madagasikara ndraipa mpamokatra simenitra io moa zany hoe orinasa efa nisy fa fitantanana vaovao satria nisy nandray an'lizy orinasa vaovao dia tao anatin'izany zany lokaloka dia hoe iena vidin'ny simenitra sy resaka le vidin'ny resahana zany dia toy zany koa ny famokarana koba sy lafarinina le hoe nisy minoterie vaovao nitokanana tany Tomasina zany dia hoe io dia ampiena ny vidin'izany satria hoe tsy hanafatra firy-tsontsika zahatra efa mba vokarina fa fanohitra amin'izany zay maka le zako fanohy amin'le zavatra resahana hoe inona zany ny paikestetika mba hoentin'le mpitondra amin'izao fotoana zao mba hietrehana andreo ambana sy ny sisa satria raha le zavatra liaina natao anatin'izay tsika roa taona mahery zay zany na 3 taona teo tena fanohitra amin'izay satria hoe ny vidin'ny simenitra dia tsy niakatra foana io ny vidin'ny lafarinina dia mbola mivarotra maly fanjary hoe tena niakatra zay tsisy ny vidiny dia isy fiantraikany any amin'ny mpanao mosy ny etsetra zany rehetrarehetra zany itsika olom-pirenena ny fikambanana samihafa dia ny mpitondra koa fa indrindra ny député raha tena député dia tsara raha miala amin'le fitenenana mandavan-taona hoe tsy mahay ninona reo mpitondra reo izy aloha mahay zay hainy izy fa izy tsy hanao an'le nieritreretinao dia ohatra ny hoe tsy mahay fa raha mpiasa manam-pahaizana na ataony ohatran'ny fomba fanaony ara hoe etsoiny manam-pahaizana avy any velany io hainy io fa tsy ataony aokatsika hiala amin'iny fa aokatsika samy ampiseho manomboka izao mihitsy samy ampiseho na momba ny angovo zany na momba nyty reto nositsika reto zay zao no tena afo mamay ao apatany zay aokatsika samy ampiseho zay fahaizantsika ary na hoe tsy fahaizantsika ary fa zay hevitra tsika hampizotra an'ireo momba ny angovo oka tsy anao mpilivava ohatra ny ankizy anala sepe zao ny ankizy amin'ny latsinainy amin'ny talata oka tsy anao mpilivava ohatra ny mpanao CP na ny mpanao BPC hoe ny azahoana angovo dia avy amin'ny rivotra dia avy amin'ny masoandro dia avy amin'ny rendrano dia avy amin'ny reto koka tsika zao efa manao amin'ny masoandro efa manao amin'ny rendrano ampy zay
fa ahoana ny atafavoahantsika mba resao mazava amin'ny besiny maro a ity aiza hoe izy ty volobe ty ntsao enao inge zao de hoe resaka sy taratasy fotsiny iny teo iny le misy hoe EDF sy ny sisa lazao mazava aiza ho aiza ny amin'io rovina no misy mba mitete menaka momba an'io lazao anay mazava inona marina moa ny tena tsy mahatafa voakanareo amin'ity inona ty solika mavesatra filaza azy ato tsy miroro ty inona ny tena sakana de am'izay tsika afaka miady hevitra am'izay ny olona mahita vahaolana raha misy tena manao mialatsiny am'le tena raha misy hoe tena manao bevinany sakana atsika ao de hitatsika ange ny anotsinan'izay fa ao de misirika ao akobonina tsika zany a na olotsotra na mpanao politika na fikambanana na inona manomboka zao de tokony miditra mihitsy a manome vahaolana eny ary anaraka doka vitsivitsy kely tsika de manao iny dinidinika anay koa